fa matonentiny avokoa ianareo ahitany fandarina dia misy programa n'Andriamanitra ao zay tsy takatry ny sainy fa minosy matoky fotsiny ianao hoe zavatra tsara no ataony aminao fa araohatra ny atrahany izao fandarina izao amin'ireo andro sy ora izay voateny teo ireo dia ho fantatrao ao anatin'izany hoe inona marina ilay tena nitondran'Andriamanitra anao ahita ity fandarina ity. Iny ary anio dia toy amin'ny fandarina zay narahantsika tamin'ny omaly sy tamin'ny alatsinainy teo, zany hoe fizarana fahatelo angah no azo ilazana azy ao anatin'ilay fandarana manambara ny zavatra iseho any amparany any. Dia rehefa tapitra indray ity fandarana ity dia hiditra aloha hevitra hafa indray sika dia ndeha hiaraka hivavaka avy hatrany ary sika satria miazakazaka ny ora sy ny fotoana ary fantaro fa tsisy nininona ho efantsika eto tsisy nininona ho vitantsika eto ary tsisy nininona ho ay sy ho tanteraka eto fa dia ny fanahy masina no angatahana mba hitantana zao fotoana izao. Samy mivavaka ary tena mivavaha ihany koa ianao fa tsy mijery sy miainao fotsiny fa mangatany anjaranao ao amin'i Jesosy ary angataony fanahy masina hitantana zao fotoana izao ihany koa. Samy mivavaka sika ary amin'ny anaran'i Jesosy. Reherainay tsara indrindro, isaoranay sy ankasitranay ianao satria lehibe ny fitiavanao anay ary misaotra anao nitondra anay indray ho tafahoana somatsara amin'ny alalana izao fandarana izao indray. Indro apetrako sy ankinoko ampelantananao ary ity fandarana androany ity satria tsy hain'ny fisainana sy ny fieritreretanay ary fahaizana sy ny fahalalana zay kely anananay fa miankina aminao zay raha io. Koa mangataka sy miangavy ianao mba hiteny sy anambara zay sitraponao indray ho an'ireto olona rehetra ireto. Fa izaho dia manaiko fitaovana hitenenanao sy anambaranao zay sitraky ny fonao ho akasio ary aho feno ola herinao, feno ola ositra avy aminao ary ampiteneno amin'ny fahendrena sy ny fahasoavanao ary ny famondramponao dia aho ka hiaiky sy anaiky ny tsiraray izay mijery ny fandarana kehitriny fa tsy izano miteny fa ianao ary tsy anazy ho teny izao fa anao tompo tantano ary ho tanteraka hatramin'ny farany ity fotoana ny fandarana androany ity. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy eo anao nandratana zany vavaka izany, voninahitra ny eo anao mandrakizay. Halleluja, amen. Angasitrana mandrakariva ary ilay Andriamanitra satria izahay dia matoky fa miaino zay vavakizay izy ary dia azo antoka tokoa ary fa ny fanahiny masina no mitantana izao fotoana izao sy miasa ao atokantranonao ihany koa. Manomboka ito ary dia manentana ny tsirairaindray ary anaraka sy anjoy ny fandarantsika ary raiso ny kahianao raiso ny stylo anareo ary fantatray fa dia maro ianareo any atokantrano any no miezaka manaraka ty fandarana ity ary dia maro ny mety hoetaetam-po sy faniriana ao anatinareo. Mbola ho avy ny andro izay ahafahantsika manatanteraka izay faniriana ao anatinao zay fa dia zao aloha arao hatramin'ny farany ny fandarantsika. Ny zavatra hitantsika farany moa dia ireo zavatra hitranga amin'ny fotoana farany indrindra na ny ora farany indrindra. Zany hoe ny zavatra iseho farany eto amin'ity tany ity satria isika dia efa nampahafantarina, efa nampianarina, efa nampahalalana noho izany dia efa sady mahay no mahalala ary mahafantatra isika fa ho avy ary tsy maintsy ho avy ny atao hoe fara andro. Dia ny zavatra hitranga amin'izany fotoana faran'izany indrindra no efa nanomboka nojerevantsika ary andao ary averina vakina ity tenin'Andriamanitra izay nivakitsika farany ity mba ahafahantsika miditra amin'ny lesona sy ny fampianarana androany indray. Ny apokalipsy no vakitsika dia ny toko fa 7 dia ny andininy fa 7 ka hatramin'ny andininy 1. Apokalipsy toko fa 7 andininy 7 ka hatramin'ny 1 ary vakina amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra lehibe izany teny zany manao hoe: ary hitako ilay bibidia sy ny mpanjakany tany mba amin'ny miaramilany tafangona mba hiady amin'ilay mitaingina ny soavaly sy amin'ny miaramilany ary nosamborina ilay bibidia mba amin'ny mpaminany sandoka dia ilay nanao famantarana teo anatrehany izay nentiny namitaka ny efanandray ny mariky ny bibidia sady ny ankohaka eo anoloan'ny sariny ary natsipivelona ho any amin'ny fary afo mirehitra solofara izy roroa ary ny olona sisa dia matiny sabatra mivoaka avy amin'ny vavan'ilay mitaingina ny soavaly ary ny vorona rehetra dia voky ny nofony. Talohan'ity teny vakitsika ity moa dia nisy an'ilay hoe anjely ray lehibe nitsangana teo ambonin'ny masoandro
dia ny antso nanao fanasana ho an'ny vorona mpihinana nofon'olona rehetra, dia ny antso nanao hoe miangona avy ihinana ny nofon'ny olona rehetra, dia tafiditra anatin'izany ny mpanjaka, ny mpifiarivo, ny miaramila, ny andevo, ny tsy andevo, karazan'olona rehetra. Zany hoe anambara zany ty anjely ty fa dia hoe isy fatin'olona mikararana amin'ny antson'ny fitenena eto amin'ity tany ity. Dia ho tanteraka tokoa zany satria araky nambarako dia hoe ho tonga fotoana fohy ao aorianan'io ilay atao hoe farandro. Ny farandro moa tsy inona fa ny fotoana anankiray ahafatesan'ny olona sy ny mananaina rehetra eto ambonin'ity tany ity ao anatin'ny fotoana anankiray. Anio no ahafantarantsika hoe fomba ahoana no ahafaty an'ireo olona rehetrarehetra ireo ao anatin'ny fotoana anankiray. Fa nanambara aloha zany le anjely nitsangana teo ambonin'ny masoandro hoe isy le fahafatesana. Dia rehefa zay ny fahitana hitany Jaune dia nahita ndray izy hoe hitako izy araky ny vakitsika teo le bibidia sy ny mpanjaka ny tany mba amin'ny miaramila ny tafangona mba hiady amin'ilay mitaingina ny soavaly sy amin'ny miaramilana. Efa nanazavany atao hoe Armagedona isika, ady nylay andro lehiben'Andriamanitra tsy to. Idia eto zany ny fifaranana iny atao hoe Armagedona iny, satria hitany Jaune hoe ity le andro anankiray Kristy sandoka eny amin'ireo ny lanitra, ary ity kosa le andro anankiray atao hoe andro lehiben'Andriamanitra tsy to, izay tsy inona fa lay fiavian'ilay tena Kristy. Dia io lefa nyresahako farany tamintsika hoe lay tena Kristy zany dia manerana n'io lanitra rehetrarehetra io feno azy ny voninahiny sy ny anjely. Fa ile Kristy sandoka kosa dia faritra kely ampahany kely eo anoloan'io anankiray atao hoe lehibe dia lehibe io. Dia zay no hitany Jaune dia ohatrany hoe indro le kely indrindra tafangona hiady amin'ilay ngeza indrindra. Ohatr'izay zany ny fahitana hitany Jaune. Dia ny zavatra isy anefa araka ny zavatra efa nambarako taminao dia hoe tsy hisy ady be angeo amin'izany fotoana zany, fa ireo andro anankiroa ireo sandoka ny ray, le tena izy ny anankiray, io no atao hoe Armagedona. Fa tsy hisy ady be hoe ifampitifitra tafondro dia hoe ty bibidia ty dia hiantso an'le hiady amin'le tena Kristy satria bibidia io mantsy dia tsy iza fa Kristy sandoka io sy le mpaminany sandoka, zay le fampianarantsika tany amin'ny Armagedona. Dia hitany Jaune zany hoe misy zavatra roa eo. Ny ray tena izy nameno ny lanitra rehetra, ny anankiray le Kristy sandoka apahany toerana kely ary ohatrany zavatra kely sy tsinotsinona point anankiray, ohatrany teboka anankiray le izy eo anoloan'le hoe tena Kristy Jesosy. Dia ny zavatra nitranga araky ny voalazako hoe tsy hisy ady hoe tena ady be mifanaritaka ohatrany inona eo, fa ny zavatra nitranga dia zao eo amin'ny 120 dia hoe nosamborona le bibidia mba amin'ny mpaminany sandoka, le Kristy sandoka io zany sy ny hery zay niaraka taminy atao hoe mpaminany sandoka, satria le misandoka ny fanahy masina iny. Dia ilay nanao famantarana teo anatrehany izay nentiny namitaka ny efa nandray ny mariky ny bibidia sady miankohaka eo anoloan'ny sary. Hitanao zay le Armagedona zay, le hoe lefa nandray ny mariky ny bibidia mantsy lefa voan'ny loza anankidimy talohany io, ny vairaty sy ny karazany. Dia ireo ihany ny fitahan'le bibidia ao anatin'ny loza fahaenina, mody miova ho Kristy izy dia tonga eny amin'ireo lanitra. Talohan'izay dia zao nanao fifoazam-panahy be teto ambonin'ny tany, dia nitonan'ireo olon'ireo mibebaka nanao fahagagana, zay le hoe nanao famantarana teo anatrehany nentiny namitaka ny efa nandray ny mariky ny bibidia. Ny Armagedona ihany zany. Ka ny zavatra tena misongadina moa dia hoe io le bibidia io na ilay Kristy sandoka izay eny amin'ny rahona koa amin'izay fotoana izay dia nosamborona. Dia niaraka tamin'le mpaminany sandoka, zay ny sandoka ny fanahy masin'Andriamanitra, niaraka tamin'io bibidia io na Kristy sandoka io, dia naneo fahagagana sy naneo fahamantarana. Dia rehefa voasambotra izy dia inona ny zavatra nitranga? Voalaza eo amin'ny tapany faraparana eo hoe tena tsy mpivelona ho any amin'ny fary afo mirehitra solofara izy roroa. Zany hoe na tsy mpivelona, tsy maty tsy nivonona, tsy nesorina ny fofonainy fa izy velona iny tadio fa olombelona io le Kristy sandoka zany ty samborony ty dia natsipy any anatin'ny fary afo mirehitra solofara, tsy nivonona fa na tsy mpivelona. Dia nitadio tsy mbola fantatsika le tena hoe fary afo, fa io bibidia io zany na io Kristy sandoka io no misantatra ny afobe, satria amin'izao fotoana izao mbola tsisy olona any amin'ny afobe. Oka ho fantatsika zay mbola hiditra amin'ny fampianarana mikasika an'izany tsika ao arinao,
fa tsy mbola misy olona any amin'ny afobe. Fa ny bibidia zany no misantatra azy, ny devoly ary zay tena nanaovana an'io afobe io mbola tsy any amin'izany fotoana zany. Fa le bibidia zany zay olombelona ihany fa nanovany tenany sy niova ho tahaka ny Kristy no natsipy voalohany any amin'ny afo maritra mandrakizay. De zay ny zavatra nitranga. De io 120 io le hoe samborona le bibidia sy ny mpaminany sandoka de natsipy velona ho any amin'ny fary afo mirehitra solofara. Iny no fahataterahan'ilay faminaniana napetraky ny apôstôly Paoly zay efa nivakitsika teto ihany fa andao vakian'Andria mandeha ao amin'ny Tesalonianina faharoa de ny toko faharoa de ny andininy fahavalo sy ny fahasivy. Tesalonianina faharoa toko faharoa andininy fahavalo sy andininy fahasivy. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra lehibe ny teny. Zao ary nivaky ny teny. Ary dia haseho lay tena mpandika lalàna izay ho levoniny Jesosy Tompo amin'ny fofinain'ny vavany ary ho foanany amin'ny fisehon'ny fiaviny. Ny fiaviny le iny dia araka ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra. Io moa rehefa nazavaiko tamin'ny fotoana iray izay tsy hazavaiko be intsony fa de hoe tamin'ny andro nanoratan'ny apôstôly Paoly mbola faminaniana fotsiny le izy hoe inavy ny zavatra hitranga. Aseho ilay tena mpandika lalàna. Efa nytanysaina eo ambonin'io le hoe mpandika lalàna izay mbola sarotra be amintsika nanakatra an'le izy hoe inona sy ahoana. Fa ny zavatra tsoriko fotsiny de hoe tsy iza io mpandika lalàna io fa ilay hoe bibidia ihany, fa hafa ny fotoana, hafa ny toerana, hafa ny anarana anoratany azy eo ambony eo. Fa ilay bibidia ihany io mpandika lalàna io ary io ihany lay miova ho Kristy sandoka. De hoe aseho lay tena mpandika lalàna, ny hoe fanehoanan'ilay tena mpandika lalàna de ny Aramageddona ihany na ny 4e événement ihany koa, zay tsy inona fa ny fisehoan'ilay Kristy sandoka misandoka ho Kristy tonga eny amin'ny rahony lanitra. Zay le hoe fanehoana ny tena mpandika lalàna. De voalaza nefa eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity hoe ho levoniny Jesosy Tompo amin'ny fofinain'ny vavany. Ka ny fandevonan'i Jesosy azy tsy hoe vao miseho indray mandeha izy de levonina, na hoe vao mipetraka eo amin'ny seza fiandranana le bibidia de levonina, fa voasoratra eto tsara hoe amin'ny fisehoan'ny fiaviny. Zany hoe rehefa tena miseho kosa le fiavin'ilay tena Kristy de am'izay no ho levonina ilay Kristy sandoka. Zay le hoe ho levoniny Jesosy Tompo amin'ny fofinain'ny vavany ary ho foanany amin'ny fisehoan'ny fiaviny. Ka io tsy hoe mitsoka fofinaina be Jesosy de hoe levona le Kristy sandoka, fa ny fahataterana io teny de le voasoratra any amin'ny apokalipsy teo le hoe samborona le bibidia de natsipy velona ho any amin'ny fary afo mirehitra solofara. Zay zany ny fahatateran'le hoe ho foanany Jesosy ho levoniny Jesosy amin'ny fofinain'ny vavany ary ho foanany amin'ny fisehoan'ny fiaviny. Tanao tanteraka am'izay zany lay faminaniana voasoratra teto any amin'ny ora farany indrindra. Dia ny fiavin'le ino izy efa nazavaiko moa ty hoe fiavin'ny Kristy zany de le tena Kristy. Fa ity fiavin'ny Kristy sandoka ity zany nataony soratan'ny mpaminany eto hoe fiavin'ny le iny araka ny fiasan'ny Satana. Ary fantatsika moa fa planina be goavana be ny Satana talohany hoe Kristy manidina eny amandroany lanitra le Kristy sandoka io, satria mbola nanisy fifoazam-panahy izy, nanisy fibebahana sandoka izy, ny nanao fahagagana maro izy ny taona olona be dia be izy, zay le hoe namitaka nefa nekohaka teo anoloany bibidia sy ny sariny. De rehefa avy eo de asandrana eny ambony am'izay le bibidia ataony Kristy sandoka. Zay ny fataterahanyity le hoe fiavin'ilay iny araka ny fiasan'ny Satana sy ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra. De zay ny zavatra hitranga voalohany, ary zay ny zavatra ho ataony Jesosy Kristy voalohany rehefa tonga amindreo lanitra izy. Inona ary le izy? Hisambotra n'le bibidia de anipy azy any amin'ny afo-maritra mandrakizay. De rehefa vita zay zavatra zay de inona indray no mitranga? Iverina kely amin'le apokalipsy toko 7 teo ary tsika aloha afatsika mandahatra hoe inona zavatra hitranga ary. Apokalipsy toko 7 de rehefa voasambotra le bibidia voatsipy any amin'ny fary afo andininy faraiky amby 20 zao ny voalazan'le tenin'Andriamanitra hoe ary ny olona sisa dia matin'ny sabatra mivoaka avy amin'ny vavan'ilay mitaingina ny soavaly ary ny vorona rehetra dia voky ny nofony.
reo le vorona nasain'le anjely teo ambonin'ny masoandro. Maty daholo ny olona sisa rehetrarehetra, maty ny sabatra mivoaka mivavan'ilay mitaingina ny soavaly. Raha tadiditsika ny fampianarana teo alohan'ity dia hoe lay Kristy raha vao niainga tany an-danitra dia nanehoana endrika hoe vonona iady ary nanaraka azy ny tokony miaramilana. Dia hoe misy sabatra maranitra ozy izy mivoaka avy eo amin'ny vavan'ilay mitaingina ny soavaly. Io mitaingina ny soavaly io nefa tsy iza fa Kristy Jesosy. Dia voalaza zany araka ny 9:20 ny olona sisa matoa zany mipetraka le hoe olona sisa. Dia azo lazaina tsara ary mazava tsara fa ambina olona ireo. Zany hoe nisy olona ihany teo fa nesorina. Dia ireo sisa ny ambiny tavela teo. Dia ireo sisa ambiny tavela ireo no voalaza eo te matin'le sabatra mivoaka avy amin'ny vavan'ilay mitaingina ny soavaly. Zany hoe teo amin'ny vavan'ilay Kristy zany eny amin'ny rao lanitra iny dia nisy sabatra nivoaka. Dia iny sabatra nivoaka iny no namono sy nahafaty le olona sisa tavela rehetrarehetra. Dia rehefa maty reny olona reny dia tonga amin'izay le vorona zay nomena fanasana teo dia voky ny nofony. Dia mazava aloha na tsy voasoratra eto ary fa dia hoe faraandro io fotoana io dia lazaiko ihany tiana dia hoe somary velany kely ihany ary. Dia zao ny biby rehetra maty, zay mahafarandro azy. Ny olona rehetra maty. Ny manam-pofinaina rehetra na ny ety ambonin'ny tany na ny anaty ranomasina na ny anaty ranomamy rehetra rehefa biby maty daholo. Ary ny biby eo anaty rano moa efa voalaza fa any amin'ny loza faharoa sy ny fahatelo dia efa maty reny. Fa eto zany dia amafisika fotsiny hoe tsisy zavatra ivelona intsony ary tsisy mananaina miaina intsony eto ambonin'ny tany amin'izany fotoana zany, zay mahafarandro azy. Fa ny vorona mpihinana nofon'olona sisa no velona. Inona no antony mahavelona andreny vorona mpihinana nofon'olona ireny? Satria hinana nofondreo ary efa faminaniana voalaza ihany koa izy io any amin'ny Matio 4:20 mikasika ny fiavian'ilay 4e événement ihany io zany. Vakitsika indray mandehany izay teny zay Matio 4:20 dia ny andininy fa Matio 4:20 dia ny andininy fa 20. Matio 4:20 dia ny andininy 20 no manambara ny faminaniana nanambaran'io fihinanany voromanidina ny nofon'ny olona io. Vakitsika ary Matio 4:20 andininy 20 amin'ny anaran'i Jesosy zao ny vaky ny teny. Fa izay toeran'ny faty dia any no iangonan'ny voromahery. Hitanao mbola faminaniana mikasika ny Armagedôna io Kristy santo ka 4e événement ihany. Ny vakitsika manomboka amin'ny andininy 4:20 ka hatramin'ny 20 io. Dia aorianan'ny Armagedôna ozy izy na aoriana 4e événement dia natokana mihitsy ny andininy 20 izay toeran'ny faty dia any no isy ny iangonan'ny voromahery. Dia zay aloha zany efa voalahatra hatrany am-piandohana hoe zany zavatra isy any aparany any. Na aminany Jesosy eto dia any amin'ny Apokalipsy 7:20 zany hoe tanteraka izy rehefa tonga ny vanim-potoana farany indrindra. Ny vorona sisa ny velona dia mihinana ny nofondreo olondreo. Amin'ny mahafarandro azy anefa zay le hoe tsy maintsy teneniko ihany mba tsy ho adiniko. Dia tsy hoe ireo vorondreo sisa ny aina sy anjaka eto ambonin'ny tany. Fa ny marina dia zao na inotsika na tsy inotsika ireo vorondreo koa rehefa voky ny nofon'ny olona araka le teny tany amin'ny Apokalipsy dia zao ny zavatra tsy maintsy marina. Tsy maintsy maty koa ireo satria izay mahafarandro azy. Tsy maintsy ho faty ireo vorondrehetra ireo fa tsy hoe ny vorona indray no anjaka eto ambonin'ny tany aorian'izay fotoana izay. Dia maty daholo zany na ny olona na ny biby na ny vorona rehefa avy eo rehefa avy mihinana ny nofon'ireo olona ireo. Dia zao hojerevantsika kely ny zavatra nitranga alohan'ny ahafatesan'ireo olona rehetrarehetra ireo. Satria tany amin'ilay Apokalipsy 7:20 teo dia nanambara le teny ary ny olona sisa dia maty ny sabatra mivoaka avy amin'ny vavan'ilay mitaingina ny soavaly. Dia nahoana no nipetraka le teny hoe ny olona sisa? Dia efa nolazaiko teo hoe nisy olona ankoatran'ireo zany fa ireo sisa ny tavela. Dia iza ary le olona ankoatran'ireo ary nakaiza le olona ankoatran'ireo na hoe natao inona le olona ankoatran'ireo no nahatonga an'le hoe ireo sisa ny tavela. Eny ary ao amin'ny Matio 5:20 no vakitsika amantarana zay zavatra zay. Matio 5:20 dia ny andininy 1:30 ka hatramin'ny andininy 3:30 ary no vakitsika aloha.
zao koa ny zavatra hitranga amin'ny fotoana farany. Mateo 5:20, andininy 1:30 ka hatramin'ny andininy 3:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny, arahiny anjely rehetra dia hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany voninahiny izy, ary ny firenena rehetra hangonina eo anatrehany. Dia hanavaka azy izy tahaka ny mpiandrondro manavaka ny ondry amin'ny osy, ary hametraka ny ondry eo amin'ny ankavanany izy, fa ny osy eo amin'ny ankaviany. Zany ny zavatra hitranga rehefa tonga koa Jesosy Kristy Tompo. Le tena Jesosy tia dia zao ary rehefa voatsipy any amin'ny afo maritra mandrakizay zany le Kristy sandoka sy ny mpaminany sandoka niaraka taminy, dia todika amin'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany amin'izay Jesosy Kristy. Tsisy mpanelingelina ntsony eo amin'ny abakabaka eo. Dia ny olona rehetra eto ambonin'ny tany dia izao nanaovana azy. Angonina eo anatrehany ozy ny firenena rehetra, dia hanavaka azy izy, zany hoe hoavana, ho zaraina, ho antokoroa ny olona rehetra manerana n'izao tontolo izao. Tahaka ny fanaon'ny mpiandrondro izy, zay manavaka ny ondry amin'ny osy rehefa ho ampidiana sy ho ampidirina. Dia zao ny ondry ozy eo amin'ny ankavanana, fa ny ondry, ny osy kosa azafady eo amin'ny ankaviany. Dia tahaka an'izany koa no hataon'i Jesosy Kristy sy ho atao amin'ny olona rehefa tonga ny ora farany hatongavan'i Jesosy eo amin'irony lanitra eo. Ho zaraina tokoroa ny olona rehetra, ny sasany ho atao amin'ny ankavanana, ny sasany ho atao ao amin'ny ankavia. Dia zao tohizantsika ny teny eo amin'ny andininy 4:30. Mateo 5:20 any andininy 4:30 amin'ny anaran'i Jesosy Zanak'Andriamanitra, zao ny vaky ny teny ary. Ary amin'izany ny mpanjaka dia hilaza amin'izay eo amin'ny ankavanany hoe, avy anareo izay notahinina raiko, mandovany fanjakana izay voavoatra ho anareo hatr'izay nanorenana izao tontolo izao. Zay no teny enin'le olona eo amin'ny ankavanana. Avy anareo izay notahinina raiko, mandovany fanjakana izay voavoatra ho anareo hatr'izay nanorenana izao tontolo izao. Zay zany no anjara teny eniny. Dia inona kosa no teny enin'le eo amin'ny ankavia? Vakitsika indray ary ny andininy 1:7. Andininy 1:7, zao ny vaky ny teny ary. Ary dia hilaza indray amin'izay eo amin'ny ankaviany kosa izy hoe, mela amiko ianareo izay voahozina ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Zay indray ny anjara teny ho an'le antokon'olona eo amin'ny ankavia. Le tato zany dia hoe, avy anareo izay notahinina raiko, mandovany fanjakana izay voavoatra ho anareo hatr'izay nanorenana izao tontolo izao. Le ato amin'ny ankavia kosa dia hoe, mela amiko ianareo izay voahozina ho any amin'ny afo maritra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjelina. Ranomarina io afo io zany ho an'ny devoly sy ny anjelina. Fa reto olon-dreto kosa, satria tsy nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra ireo, mazava loatra. Reto eto amin'ny ankavanana nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra, dia hoe mandova fanjakana izay voavoatra ho anareo hatr'izay nanorenana zao tontolo zao. Reto kosa dia voahozina ho any amin'ny afo izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjelina, fa saingy izy noho ny fanarahany ny sitrapon'ny devoly dia voahozina ho any amin'ny toerana misy ny devoly izy, any amin'ny afo maritra mandrakizay. Dia izy amin'ireo le ankavanana ve sa le ankavia no ilay hoe olona sisa izay matiny sabatra mivoaka eo amin'ny vavan'ilay mitaingina ny soavaly. Dia mazava loatra fa reto eto amin'ny ankavia, satria reto eto amin'ny ankavanana zany efa no esorina, dia ho afindrany amin'le hoe fanjakana izay voavoatra ho azy hatr'izay nanorenana izao tontolo izao. Zay no lova ho an'reto olon-dreto. Dia nesorina zany reo amin'ny ankavanana ireo, dia reto eto amin'ny ankavia reto sisa ny tavela. Dia ireo le hoe ary ny olona sisa dia maty ny sabatra mivoaka avy amin'ny vavan'ilay mitaingina ny soavaly. Reo zany le sisa ireo, zany hoe re tsy tafakatra na ireo tsy nanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny farany ho jerevantsika dia hoe, inona ary ilay sabatra, satria ny marina dia zao. Tsy misy mihitsy ary tsy marina zany hoe eo zany Jesosy eo amin'ireo lanitra eo, dia
misy sabatra maranitra be zany ohatry ny lava lela be Jesosy Kristy, de hoe ino no manapatapaka ny lohan'le olona sisa rehetrarehetra, de mipelipelika be ohatry ny hoe lelana inona reny lava be, tsy zany mihitsy a, tsy izay ny tena izy. Fa inona ny dikan'le hoe sabatra? De aleo a vakitsika ny tenin'Andriamanitra ahafahantsika mamaly an'izay. Hebreo 4 no amalintsika an'izany tenin'Andriamanitra zany, diny andininy 12. Hebreo 4 andininy 12. Zao no vaky ny teny: fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy, ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. Ny sabatra zany de zao, tenin'Andriamanitra le izy, na hoe teny alokan'ny vavan'Andriamanitra. Satria ny tenin'Andriamanitra de tsy vita amin'ny sabatra eto, fa mbola maranitra noho ny sabatra. Zany hoe raha misy zany ny sabatra de mbola sabatra ambony sy avolenta noho ny sabatra tsotra. Ny tenin'Andriamanitra de zay no tonga an'izy hoe manindrona ozy izy, ka hatramin'ny fampisarana ny aina sy ny fanahy, ny tonona sy ny tsoka, de mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. Teny ny dikan'le sabatra. Ka raha miteny zany le Apokalipsy 7:20 hoe ny olona sisa de matin'ny sabatra mivoaka amin'ny vavan'ilay mitaingina ny soavaly, de ny dikan'izay de hoe ny olona sisa de maty noho ny teny izay naloka ny vavan'ilay mitaingina ny soavaly, izay tsy iza fa Kristy Jesosy ihany. Dikany teny mivoaka avy eo amin'ny vavan'i Jesosy Kristy no nahafaty ny olona sisa rehetra tamin'izany fotoana zany, amin'izany fotoana zany. Ka inona ary io teny mivoaka amin'ny vavan'i Jesosy Kristy io? Tsy teny inona, tsy teny inona io, fa alefa nivakitsika teo amin'ny Matthieu 5:20 ihany. Teny no mivoaka amin'ny vavan'i Jesosy Kristy ho an'le eto amin'ny ankavanana hoe avy ianareo izay notahinina raiko, mandovany fanjakana.